Tafiaraka eto ndraitsika amin'ity alatsinainy ity, alatsinainy masina moa ho an'ny mpino kristianina. Izay ihany koa nanolorana ny arahaba sy ny firaritso ho antsika any atokantrano any manaraka tsy tapaka ny mety toetry ny andro. Asainay ampanajany ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Ali izay antony no mandrafitra ny toetry ny andro saika manerana ny Madagasikara. Araka izany dia somary mafimafy aloha ny fitsokon-drivotra aty amin'ny tapany avaratry Madagasikara aty. Torak'izay ihany koa aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara sy eto amin'ny faritry ny afovoantany. Raha ny tombana makany amin'ny farany herinandro any no asiana resaka aloha dia ahazorana malefaka hatrany ny aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara aty. Fa any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara raha maromarona koa dia aty amin'ny faritry Savasy Analanjorofo aty dia ahazorana betsaka amin'ny faraparan'ny herinandro any. Raha mikasika ny maripana indray dia tsy dia ahitana fiovana firy aloha na ny maripana ambony indrindra na ny maripana ambany indrindra, fa any amin'ny faraparan'ny herinandro any no ahitana fidinany kely ny maripana ambony indrindra. Izay ihany koa no hanomezana anao ny mety ho tetry ny andro ho an'ny rapitso maraina talata 20 aprily. Ahazorana malefaka ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo raha ka endrika tandrifindrao zany ho an'ny manodidina ny Boeny iny. Ny eto afovoantany moa dia saika andrahoana ny andro fa ny aty amin'ny manodidina ny Menabe sy manodidina ny Morondaviny no hisy zavona vao maraina fa hisava ihany zany rehefa misandatra andro. Ny faritra sisa rehetra tsy voatonona kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia ahazorana malefaka hatrany aloha ny aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara aty raha ka endrika tandrifindrao anatrany koa manodidina ny Analalava sy manodidina ny Samborano iny. Torak'izay ihany koa ny aty amin'ny faritry Menabe any amin'ny manodidina Morondava any ahazo orana malefaka. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany dia saika andrahoana ny andro na ahazo herikerika manify any amin'iny ilany atsinanan'ny afovoantany iny. Ny faritra sisa rehetra moa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha mikasika ny maripana vao vinavina ho amin'ny rapitso maraina kosa indray dia 12 degré celsius aloha ny any amin'iny faritry Vakinakaratra iny, fa ny eto Antananarivo manodidina eo amin'ny 14 degré celsius eo. Fianaratsoa ihany koa dia manodidina eo amin'ny 19 degré celsius eo. Ireo morontsiraka sy ireo renivohim-paritany kosa dia saika eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 degré celsius eo avokoa ny maripana. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia anevikevoka aloha ny andro any amin'ny faritry Menabe manodidina ny Morondava sy Miandovazo iny raha marimarina koa dia 4 degré celsius, fa ny eto amin'ny faritry ny afovoantany dia manodidina eo amin'ny 5 na 9 degré celsius eo. Morontsiraka sy ireo renivohim-paritany rehetra moa dia saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius eo avokoa. Raha toa ianao mivoaka ireo firenendehibe ivelan'ny Madagasikara dia toy izao ny mety tetry ny andro. Ibarika be aloha Ngabe Masoandra any La Réunion, fa ho an'ny Comore kosa no ahazo orana malefaka. Ahazo orana rakotrika ho an'ny Maurice sy Seychelles. Raha ho an'ireo tanàn-dehibe ivelan'ny Madagasikara kosa indray toy ny Paris sy Bangkok zao dia ibarika be Ngabe Masoandra. Raha olalovan-drahona kosa ny any Milan, fa ho an'ny Johannesburg sy Nairobi no ahazo orana malefaka. Izay ihany koa no azona tolotra aloha tamin'ity an'ity fa dia isaoranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Mirary herinandro finaritra ho anareo izay avy aty amin'ny Météo Madagasikara. Veloma tompoko.